kilasy tomboko vavy am-pifaliana no androsoanao tokantranonao mety alina ity fotoana anarahanao voalohany ny fandarana Sahia Lasa Izao amin'ity taona 2024 ity. Faly tafahoanao tokantranonao miarabanao ihany koa natratra ny taona vaovao ary dia ety am-piandohana dia mirary ihany koa ny fitahian'Andriamanitra ny fahasoavany fahombiazana marobe ho anisam-baravara tokantrano anatin'izany fiatrehana ny taona vaovao zany. Tafaraka tao anaty fandarana indray isika miaraba manokana ny namako Clémence Rarinirina koa natratra ny taona vaovao toy ny mahazatra miara-manoratra amiko ny fandaharana izy amenanao ny fitenenana Clémence Rarinirina. Ya dia mirabanao ihany koa namana lilira faralahy dia mirabanao ihany koa nahatratra an'izao taona vaovao zao ombako manana ny firaritsoa izay nentin'ny namana lilira faralahy ho anareo rehetra izay manaraka tsy tapaka an'izao fandaharana Sahia Lasa Izao amin'ity taona 2024 ity indray ny fandaharantsika ialako tsiny aloha ny resantsika fandaharantsika tsy azontsika hodina lalovana fotsiny angamba ny namana lilira faralahy satria dia nanjombona ny fanombohan'ny herinandro nandao antsika ny profesora Janoary izay isan'ireo vahiny niakatra tato anatin'ny fandaharana ka mialohan'ny ilazana sy ampahafantarana antsika ny endrikendriky ny fandaharana dia mamela aloha anay hitondra ny teny fiaraha-miory miara-mionina tanteraka amin'ny fianakavian'ny tompoko lahy Janoary ny amin'ny fahoriana sy ny amin'ny fahalasanana zany izahay eto anivon'ny Sahia Lasa Izao. Arak'izany ary dia maro ny zavatra resantsika tao anaty fandaharana isy ny vahiny izay nasaina manokana vahiny voalohany isantatra ny taona amin'ity taona ity fa tiana ihany manamarika fa any amin'ny faran'ny fandaharana dia isy karazana tsy ay angamba Clémence Rarinirina raha izay no azo ilazana azy atokantsika andefasanareo ampahany tamin'ny fanehoan-kevitry ny profesora Janoary teto amin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao dia asaina sy an-taniny ianao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Inona no anomboantsika ny fandaharana Clémence Rarinirina? Tony mazatra ny anomboantsika ny fandaharana dia fanadihadiana ary ny fanadihadiana izay voarantsika ho an'ny androany manalilira faralahy dia fanadihadiana mahakasika indrindra ny resaka hoe fanondranana ny harem-pirenena ireo fanondranana tsokosoko io tsy resaka volamena ihany fa ny resaka ataontsika hoe ny harena pirenena amin'ny akapobeany mihitsy ny bois de rose sy ny sisa naneho hevitra mahakasika an'izay resaka fisina fanondranana tsokosoko izay fa indrindrindrindra ny resaka kolokolo manodidina an'izany ny teo anivon'ny fiarahamon'ny pirenena izay no fanadihadiana ezintsika isantarana ny fiarahana amin'ity alina ity ho raisintsika ny vahiny aorinan'izay. Voaresaka foana tao anatin'ny taona maromaro izao ny fandranana ny harem-pirenena antsokosoko toy ilay volamena 7 kilao izay tratra tatsy Afrika Atsimo ary mbola tsy tafaverina eto Madagasikara. Tsy ny volamena ihany no ahitana izay fandranana antsokosoko izay fa eo ihany koa ny andramena izay efa saika ny ivelany avokoa voatratra. Miteraka fatiantoka goavana ho an'ny firenena ny fivoahandrany harem-pirenena ireny antsokosoko ony avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Ny tombam-bidin'ireo volamena ahondrany Madagasikara isan'ny taona fotsiny dia efa mahatratra avy roeny ny teti-bolam-panjakana izay manodidina ny 3 miliara ariary. Manondrana volamena 100 taona isan-taona isika raha ny nambaram-pitondra. Ny mahagaga nefa dia toa tsy misy fiantraikany akory amin'ny fiainam-bahoaka io vola be ampidirina amin'ny fandranana volamena io. Ny fisiana kolokolo avolenta sy ny gabiraraka eo anivon'ny faditseranana no anisan'ny mampahazivana ny fandranana harem-pirenena tsy ara-dalàna eto amintsika ho iatrany avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Volamena nalefa reny zao sura fa nisy kolokolo avolenta tao ambadika teo fa tsy mivoaka teo ohatra amin'ny bois de rose amina conteneur nisy an'izany reny dia izay manisa ohatra raha miteny fotsiny tsika hoe 70 kilao ny volamena lasa tany Afrique du Sud izay moa nangataka tamin'ireny hoe alao faizinany reny olona reto fa mbola marefy be mihitsy ny famaizana ny olona mpamotika zavaboary eto aminay aloha hatreto zany fa 70 kilao égal raha ataonao ny calcul hoe 200 000 ariary ny grama mahatratra 14 milliards d'ariary zany. Dia rehefa niteny zay hoe 15 millions eo amin'ny 15 tonnes isan-taona eo ny volamena lasa ny ivelany eto Madagasikara. Marina zany satria tahirikevitra amin'ny tompona avy any Dubai sy ny anana fa tsy miforonina. Filoham-pirenena ary niteny hoe 100 tonnes isan-taona ny potentiel fanondranana volamena eto amintsika. 100 tonnes isan-taona zany 20 000 milliards d'ariary. Zany 2 fois ny loi de finance zany.
mbola lavitrezaka amin'ny famongorana ny kolokolo eto Madagasikara. Isika izay voasikajo isandra firenena mpanao kolokolo be indrindra maneran-tany. Laharana 7/10 amin'ny firenena 20 maneran-tany nanaovana fanadihadiana mahakasika ny kolokolo i Madagasikara. Ary raha tokony 230 amin'ny 100 ny salanisa aty Afrika, ny any Madagasikara kosa 420 izay sokajiana ao ambany dia ambany. Izay ny mahakasika niny fanadihadiana iny izay nanarahantsika an'izay resaka fanondranana araka nambarana namana Clémence Ranirina teo moa dia manodidina an'izay resaka kolokolo ny fanondranana amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena izay ny tena imasoantsika atao anaty fandaharana ka nasaina manokana indrindra ao anatin'izany vahintsika amin'ity anio ity izay tsy iza fa Andriamatoa Rabe Vahiny Elia miarabanao tompoko. Miarabanareo eto amin'ny fandaharana. Raba ihany koa mpanaraka ny fandarana ny tokantrano any ety ambolohany angamba dia mamela anareo mba hanararotra kely hoe voalohany miaraba mivoaka malagasy amin'izao taona vaovao zao ny faharoa manararotra manamafy ny teny fampiononana ny fianakaviany nday aman-dreny James Ratrima satria maromaro ihany ny tolona ny arahana teto amin'ity firenena ity indrindrandrindra raha miresaka nilay nosy malagasy teo nareo miresaka fitiavan-tanindrazana tsika dia verina hoe tsy vo maheno manarana James Ratrima tsy azo sarahana amin'izany ka manamafy an'izay ilay teny fampiononana ny fianakaviany sy ireo olona akaiky azy sy ny mpiara-mitolona rehetrarehetra. Misaotra indrindra Andriamatoa Rabe Vahiny Elia moa tsy iza fa sekretera jeneraly ny antoko otrikafo izay tsara ho fantatry ny rehetra ihany an'izay tsy mahafantatra azy moa zany mazava loatra falitafaraka aminao tao anaty fandarana tsy hijanonela be fa hafana be mantsy ny fandarana ka tsy hijanonela amin'ilay fampidirana fa hiditra amin'ny fanontaniana voalohany avy hatrany raha sitraka ao Andriamatoa Rabe Vahiny Elia hoe tsaroko tsara volana Desambra taona 2020 nivoaka ny volamena 3/7 kilao. Eritaona teoriana Desambra 2/20 lasa indray ny 7/7 kilao. Tena mahalasa ny saina zany mieritreritra an'izany hoe raha totalitsika tokoa araka ny tenin'ny teo amin'ny fiarahamonimpirenena teo hoe 200 000 ariary ny grama asa vola manahoana loatra ty mandeha any amin'izay tsy alehany rehetrarehetra ity dia amiko zany dia ohatrany hoe azo eritreretina ve zany hoe pasoara fotsiny zany ilay serana tsambo serana mpiaramaniditsika raha dia afaka alefa daholo izay tiana alefa gaboraraka tena hoe tantely afa-drakotra mihitsy ilay harem-pirenena Andriamatoa Rabe Vahiny Elia. Marina izay fanontanianao sy ilay fanamarianao izay mahakasika totsika hoe ny fifehezana ny harem-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy feto moa zany dia ny volamena no resahantsika satria azo lazaina hoe nanamaloka ny fifarana ny taona 2024 iny ny fahatrarana anin'ilay volamena mitetina 7/7 kilao tatsy amin'ny nosy Komoro ny voatra moa ndraraha rehefa avy eo ary milaza zareo komorianina fa toa tsy 7/7 kilao kory fa 10 kilao mahery eo ilay volamena. Mialohan'izay nefa miara-mahafantatra tsika araka ny resahanao teo hoe tany amin'ny volana Desambra 2020 dia nisy an'ilay resaka 3/7 kilao iny hatramin'izao izy iny tsy tapopoka ny fanadihadiana mahakasika an'iny. Eo zany no mahavariana hoe fa misinina ary fa inona ny tiana ho atao eto amin'ity firenena ity. Mampatsiahy ny teny mpitondra ankehitriny indrindrandrindra ny filoham-pirenena hoe tsy andefitra ary tsy kosomaso amin'ny olona izay mieritreritra hanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Tsy mikosomaso zay zany le izy ary tsy andeferana mihitsy io na hoe namana na havana na sahala amin'izay. Etsakila nefa hitanao hoe tsy misy toyan'ilay raharaha misy ataontsika hoe tena tsoroko mihitsy ilay izy hoe rezoana mafia ngeza be izay rehefa miresaka mafiatsika rehefa miresaka rezo tsika tsy olona anankiray na olona mihitsy no mahavita an'izany fa fikambanana mihitsy zany no manao ny olay fanondranana ny olay harem-pirenena eto amintsika io tsisy toyan'ilay 3/7 kilao hatramin'izao. Indray zany miresaka tsika nin'ilay le hoe fahatrarana nin'ilay 7/7 kilao iny dia io zany avy hatrany dia mieritreritra ianao hoe raha tsisy toyany le 3/7 kilao manahoana indray ary zany ty ilay 7/7 kilao ty. Fa ny tiana resahana fotsiny dia zao hoe pasoara avy eo izy ianao zany no ataontsika hoe ny serana mpiara-maniditsika ny sisy tanitsika rehefa miresaka pasoara tsika dia ohatrany hoe tsisy tompon'andraikitra
miandraikitra ny aéroportsika ny morotsirakitsika fa ohatrany hoe sady afaka miditra mivoaka eto zany ny olona afaka zay te amoaka an'le harem-pirenena dia mamoaka azy daholo malasa eritreritra zany zavatra misy nefa de zao misy tompona andraikitra ny aéroportsika tsy niresaka aloha ny doanina hatramin'izao inona ny antony mila valiny zany misy pafy ihany koa eny polisy misahana ny abakabaka tsy misy miresaka reo hatramin'izao fa eo ambonin'ireo misy ny ministera ny fitaterana ny ministra ny transport za manokana aloha hatramin'izao tsy mbola nahare ny ministra ny transport miresaka tsy hoe miresaka an'le raharaha fotsiny fa zay le hoe mahapasoara an'lay totsika hoe ny abakabakitsika sy ny sisy tanitsika zay raha ny tena izy zany raha misy ataontsika hoe tompona andraikitra voalohany amin'izany lafiny zany tsy afa-miala aloha zany ny ministra ny fitaterana raha ohatra tsika tena mampiatra an'izany hoe tandalana zany fa ny faharoa manarakarak'izay de zao mahafantatra tsara tsika fa io ministerany minina io tamin'ilay gouvernement farany teo raha tsy diso fa 10 volana aogositra raika amby 24 de nisy an'ilay ministra telo andro iny moa zany taorinan'iny tsy nisy ministra io hatramin'izao zany fa ny prime ministre no nampisahanina ny fitantanana ny vonjomaikana ny hoe intérim zany ao anatin'ny fanadihadiana nefa ataon'zareo komoriana de manamarika tsara hoe tao anatin'ny efa-bolana dia indraiky ambe folo ny trafika na volamena nandalo tao amin'ny nosy komora zany ohatrany tonga de milazany hoe inina tsy tendrena mihitsy ve zany lay ministry ny minina mba hafahana manao an'izany fanondranana na manamafy an'lay rezoana mafy mba handroba ny harem-pirenentsika eto ny volamena moa zany no resahantsika eto satria fa 10 ny volana aogositra aty amin'ny desambra fifaranany taona teo fahatratrarana ny vola tombona mihitsy zany lay efa-bolana ka ozy izy zay hay hoe zay fandesahanay zany tsy ampiambambana mihitsy nresahanay akoatra ny ministra ny fitaterana tompona andraikitra amin'izany ihany koa ny prime ministre zany amaha ministra mpisolo toerana azy eo amin'ny départementany minina io zay zany le izy ny farany tiana resahana de ny hoe tao anatin'ny fahatratrarana n'le telo amby 70 kilao faingo 10 iny nisy fanapahan-kevitra navoaka ny mpitondram-panjakana hoe ny volona rehetrarehetra mivoaka eto mahazo tsy maintsy mahazo ny avalina ny filoham-pirenena hatramin'izao moa zany mbola mifamaofao fiaramanidina raha ny vaovao nivoaka amboalohany an-gazety aloha fiaramanidina amin'izao indray hoe sambo kely aingam-pandeha no mitondra azy fozy hoe tsy afa-miala amin'izany koa ary ozy zay mitodika mivoaka malagasy hoe tsy azo esorina koa fa tompona andraikitra amin'izany koa ny filoham-pirenena zany hoe olona anankitelo zany mpitondra fanjakana anankitelo feziko izy ny filohan'ny republika ny prime ministre ny ministra ny fitaterana tokony ho anaovana fanadihadiana ihany koa raha miresaka ny olay fahatrarana volamena tatsy amin'ny nosy komoro tsika ie de mahakasika ny fahatrarana volamena iny moa dia raika amby folo ny efa voasaringotra folo ny efa nahiditra ponja malagasy ny anankiroa miazakazaka ny fanadihadiana raha ny anivon'ny nosy komoro manokana ny atao amintsika araka nambaranao teo andry matoa ele arabe vahiny dia matimomoka veranjaviny ny resaka fanadihadiana mahakasika an'ilay telo amby 70 kilao tsy fantatra nahoana indray ty mahakasika an'ity 7 kilao ity fa raha ny zavatra nitranga mahakasika an'iny raharaha fahatrarana volamena tany komoro iny dia naneho hevitra ihany moa zany ny teo anivon'ny fitondram-panjakana de ny amin'ny hoe fandefasana fikasana andefa ny ministry ny fitsarana andeha ho an'ny komoro andeha hanao ny négociation ny extradition na ny fampodina ny ireo teratany malagasy izay voasaringotra ao anatin'ity raharaha ity ary koa ny famerenana an'ireo volamena manahoana ny fahitanao an'izay fihetsiky ny fitondram-panjakana izay manoloana nyity trangana trafikana volamena ity ya le izy raha jerena lay fanapahan-kevitra raisin'lay mpitondra fanjakana tao arinan'iny tranga iny zany ohatrany mampiaya le izy mampiaya satria nahoana tany amin'ny fifaranany taona raika amby 24 no tratra io lay 7 kilao io tany morony aty nefa miazakazaka be nefa ny fanadihadiany zareo komorianina tao anatin'izay
lay ny communiqué hany officiel andresantsika navoaka ny mpitondra fanjakana zany zao de iny resahany ministre ny fitsarana iny zay mbola malasa eritreritra ihany koa zany le izy satria ny mamaika azy ny mamaika andry zareo moa zany de ny hoe fampodina andreo teratany malagasy anankiroa reo a ho tsaraineto a sy ny hoe fangatahana ihany koa ny verena nylay a volamena eto zany zany ohatrany mampieritreritra anao satria hoe dikan'izay ve zany hoe angatahana ny fampodinan'ireo olon'ireo satria ny atsika eto ny fanadiadiana am'ireny lafiny reny somary goragora ihany andeha ataoko hoe goragora mba tsy tenenanao hoe misy zavatra tiana afeninao a ka mba tsy voahan'ny tena marina de ezaka-ezahana ny fampidinan'ireo lay a teratany malagasy ireo izahay zany tsy contre ny mihitsy ny hoe tokony ampidinindreo na tsy tokony ampidinindreo fa lay fanapahan-kevitra ny ohatrany somary mampiay ao anatin'izay fa milohan'izay a ataoko mba samy manaraka ny vaovao ihany tsika misy compte Facebook fomba ny mpitondra fanjakana zay ny teny nanao ny publication hoe efa raha ny fanadiadiana natao de tsy aveto a Madagasikara reo le volamena reo ka ozy hoe rehefa lay pomba lay compte fake fomba ny mpitondra fanjakana zay ny miazakazaka manao zavatra ohatran'izay a publication ohatra zany misy zavatra manahirana ao ambadika ao zay zany le izy ary iverenako ihany koa hoe matoa lay mpitondra fanjakana atsika ny eta malagasy nangina nandritra ny fotoana lava misy zavatra nanahirana zany tao ambadika tao na misy zavatra kobokobolina tao ka zay le zavatra kobokobolina zay zany nohatra ny amarininy lay fanapahan-kevitra hoe ny ezaka-ezahana ny apody an'le tolo reto a ny apody an'lay volamena mamperitreritra zany zavatra zany ary ny ministra ary zany hoe mifanipaka mihitsy am'lay compte fake n'lay pomba ny mpitondra fanjakana am'resaka an'le hoe voamarina fa tsy avety volamena io fa ny ministra ny fitsarana koa de mbola niteny hoe tamin'iny zavatra nyresahana iny ny fampiatsoana mpanao gazety nataony iny de ny hoe tsy mbola voamarina aloha ny mahaveto a Madagasikara n'ireo volamena ireo zany hoe misy zavatra mifanipaka zany eo resahany le sao samy ao anatin'lay fanjakana ka zany rehetrarehetra zany malasa fisainana daholo hoe raha ho ampidiny eto ary moa zany le olon'ireo zay averiko ihany hoe zahay akory tsy contre an'izay fa ny ayatsy evany satria le telo amby fitopolo faingo dimy kilao atya tsy hita zay toy an'le fanadiadiana hatram'izao ohatra ny ezaka-ezahana ho takotakomana indray a ny eo ambadiky ty ilay a 7 kilao ty a zany no manahirana ary mamelahana ro vavongamba mba iresaka kely tsetretretratsiaritra hoe mba mety mandrefy atsika koa nge ny fitondram-panjakana komorianiny satria inona ny antony mety tsy ho faly koa nge izy mba mahen'ny filohatsika ny teny hoe tsika no anampy an'ny komoro zay le problema de ampiseho any mihitsy koa zany hoe tany mana ny fiandrianana izy a ary nanosokely ohatran'io oarina ny Madagasikara ary a afaka manao satsika eto manana bianco pak sy nika tsy mavita mamoaka 7 kilao am'izao nendry zareo ny procureur any aminy a tsy misy ray volana akory mivoaka marina makasika an'ilay rara 7 kilao samy naneho ny heviny mahakasika an'ity raharaha ty moa ny olona ary anisany naneho ny heviny ihany koa ny mpanao gazety zany anisan'izany raha matonga Gaël Borgiaza efa fantatsika mpiteny matetika izy rehefa misy zavatra tahaka zao atao amin'ny France 24 izy de niteny hoe izy manokana ny teny hoe misy firaisana tsokombakomba tamin'ireny fanondranana volamena tsokosoko teto Madagasikara ireny miombon-kevitra aminazy ve no enao za hoe raha azo atao raha ny existe ny 500 isan-jato a de tena hoe miombon-kevitra aminy am'izay lafin'izay satria nahoana sarotra zany trafika na volamena ao anatin'ny efa-bolana misy transaction raiky ambe folo zany raha tsy misy firaisana tsokombakomba amin'ny tompony andraiky fanjakana sy ireo le ataontsika hoe réseau na mafia miodidina azy ireo zay zany lizy zany tsy hoe nyteny an'izay Gaël Borgiaza zay tsika vao mieritreritra hoe tena mitombony zany fa na tsy niteny an'izany ary izy tonga de voapirofo zany zavatra zany satria io nge tsy olona tsy sanatria kory hoe manamana tsy any le izy fa tsy olo tsotra no avita zavatra ohatran'izany fa tsy satria reo le 49 kilo reo za de iny mbola nisy vola ihany koa zay devise euro tany am'izay tsy vola kely ahafahana zany manao kolikoly am'ireo lay ny douane ny Comore miaraka amin'io zany hoe zay ny manamafy réseau le izy sady misy firaisana tsy kombakomba mihitsy zay zany ny tenenako hoe
tenenanay moa zany hoe matoa tsy mahasamiteny ny doanina, matoa tsy mahasamiteny ny pafy, misy antony zany, misy antony ary matoa reo volamena reo tany akomoro voatratra manamafy mihitsy zany ny fisina firaisana tsy kombakomba ary vao mainka manamafy an'izany lay fahanginana ho lay mpitondra fanjakana fotoana maharitra zany no midika hoe misy firaisana tsy kombakomba ao ambadik'izay amin'ny fanondranana ny eo harem-pirenena indrindrandrindra ny volamena eto ka ozy hoe hatramin'oviana no anekena zavatra ohatran'izany satria etsakila ny tena faridiny lay firenena nefa lay mpitondra fanjakana milaza fa ho sarotiny ary manondro mihitsy hoe ny olona mpanondrana harem-pirenena dia klasina ho fahavalo-pirenena ny mpitondra fanjakana mihitsy no manamafy anjany zavatra misy zany zay kosa aloha dia tsy salasala hoe miteny fa tsy afaka miala amin'izany mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary averiko ihany hoe manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika io mandalo eo amin'ny premier ministre sy ny ministry ny fitaterana izay tsika vao miresaka n'ilay ambiny mpiasa majinijinika ty sy ny mpitatitra andreo satria reny ange irakiraka fotsiny iraka fotsiny reny tsy maintsy manatanteraka baiko ka nisy fanadihadiana moa toana raha tsika nanokafanan'ny fandaharana dia nahitsy ihany koa ireo firaisamonim-pirenena nylaza hoe misy kolikoly ao ambadik'io raharaha io izao fitondram-panjakana zao dia isan'ny lokalokany amin'ny amongotra n'izany resaka kolikoly izany inona ny mety tena olana tsy ahafahana mbola tsy ahavitany izy ireo manafoana n'izay kolikoly amin'ny sehatra rehetra izay andriamatora be vahiny elia indrindrindrindra aty amin'ny sehatra ny resaka hoe fanondranana antsokosokony harem-pirenena ka le izy namana kilasa misy an'izao hoe le izy ange le izy kabary fotsiny le hoe ady amin'ilay kolikoly fa rehefa tena mijery ange anao misy fomba fiteny hoe ny ohatra mianga avy any ambony anomboka any amin'ny faratapony mihitsy lay lehibe ny kolikoly ka hoana ary moa ny afoana n'ilay kolikoly rehefa miresaka kolikoly zany tsika lay harem-pirenena resantsika zany hoe le kolikoly avolenta fa tsy miresaka n'le ataony bianco hoe le zandary manana nitsoloran'ny chauffeur 1000 ariary tery na 5000 francs resantsika tsy reny fa reny manko eto amintsika no malaza fa le kolikoly avolenta io tsy misy miresaka mihitsy io koza izy ianao hoe maninona lizy ny tsy foana ka tsy zany mission an'ilay mpitondra fanjakana tsy anafoana ny kolikoly ny mission fa vao mainka ary nanamafy an'izany ahafahana mampitombo ny ambain'ainy sy mampanankarenany zay miodidina azy eo ary reto angamba mamela nareo somary verina kely satria tsy fidroana resantsika fa tsaroko le izy hoe tamin'le fitsarana n'le Apollo 21 ka nisy resaka hoe ny tena tiany Paul Rafanoarana sy ny ekipany hona tao dia hamongotra an'ilay rezoana mafia miodidina n'ilay folo za zany tsy miteny hoe mety lay fikasana hona tao tsy anony any resahako fa ozy hoe raha zay zany matoa ireo le olona eo tonga amin'izay hoe misy rezoana mafia miodidina n'le folo tokony hopotehana raha tsy zany Madagasikara tsy tafavoaka dikan'izay zany ny rehetrarehetra efa samy mahafantatra n'izay le rezoana mafia miodidina n'ilay folo zay manao gabararika sy manondrana ny harem-pirenena any no tsy matafavoaka ny le resaka kolikoly io fa lasa kabary ambony vavahady fotsiny izy ary farany makasika an'izay dia ny hoe tsika nge ninninona resahana na ady amin'ny kolikoly io na ady amin'ny fampahantrana io na inona mila finiavana politika zany na volonté politika manana an'izany hoe le mpitondra fanjakana tsy ampiambambana no resahako hoe tsy manana an'izany le mpitondra fanjakana ary ny mission an'ilay mpitondra fanjakana na ny zavatra ataony rehetrarehetra tsy ny hanavitra n'ilay firenena akory fa ohatran'ny hitanao hoe lay mpitondra fanjakana sy ny mididina azy mihitsy no ao anatin'ilay réseau ngeza be tsy manao afa-tsy ny mampahantra ny voaka malagasy mahakasika an'izay ihany moa dia farany teo tena niteraka buzz be tamin'ny Facebook lay resaka hoe olona voasakana sy voasazy rehefa tratra ny tatitra hoditra katrafay minao fanaraka an'iny ianao andriamatora be vahiny elia dia mampieritreritra zany hoe ny volamena nefa ty mivoaka barana no fitenin'ny tanora dia lasa ny madinika foana zany ny voasazy fa le gros poisson le mpanao trafika
lasa migalabona fotsiny izy ireo. Fony teny moa no ilazako hoe eo anivon'io ministerany mine io ihany ilay nresantsika hoe ministra firy andro teo fa misy mpiasa madinika eo anivon'io izay mbola any amponja hatramin'izao ary tsy nanao fety teo anivon'ny vady aman-janaka akory tanatin'iny farany taona iny inina tsy jereny zany resaka zany na dia manana zavatra ambarabe dehibe koa reo olo ireo a. Dia manoloana an'izany zany tena lasa nsaika hoe maninona le madinika foana ny lasa voasazy a fa le olona lehibe tena mitarika an'ilay réseau araky ny lazainao teo toatra ny tsy voakitika mihitsy a. Ho anao manokana ahoana nandraisanao an'ireny vaovao ireny a niparitaka be tamin'ny Facebook moa ilay izy dia mino fa anisan'ny naraka an'izy iny ianao. Ohatran'ny ataoko vazivazy kely hoe satria ianao majinika ko zay le izy, satria ianao majinika, satria ianao tsy manana mpiaro, zay zany le izy. Ary ianao koa katrafainy mba hanaovanao business, alatsiny amin'ilay fomba fiteny a, tsy lay za avy any atsimo manana lanjany amin'iny faritra iny. Na Madagasikara ray manontolany moa zany zao mahafantatra ny soa entiny zany a katrafay zany. Misy fomba fiteny ratsy iny amin'ny fiarahamonina nefa hitanao hoe ohatran'ny hoe ratsy ny fomba ilazana an'izy na somary manahirana ny sofina ny mihaino azy nefa hitanao hoe mitombona. Hoe eto amin'ity fireneny ity ianao a raha ohatra ianao te ho any amponja dia mangalara koa. Raha ohatra zany ianao te ho sahirana dia manaova totsika hoe business na katrafay. Fa raha ohatra ianao tsy te ho maty manota dia miliara mihitsy resahana manondrana rem-pirenena sy nohatran'izany fa tsy misy mikitika ianao raha izay le izy satria ao anatina réseau anao. Ny tiana resahana zany dia ny hoe eto amin'ity fireneny ity zany a ny majinika ihany no atao zay tena hoe ampiletika azy, tena atao zay ampiletika azy. Io le tafiditra ao anatin'le 2.7 isan-jato zay le tena voatsindry mihitsy. Fa rehefa ao anatin'le réseau-na za tsy teny hoe le 7 isan-jato fa le ampahany amin'ny 7 isan-jato io ianao dia afaka manao zay tianao satria mahavariana nge zany, mahavariana zany hoe resaka katrafay ny andeha isamborana olona etsy ankilany 73 kilo tsy hita zay farany 49 kilo ty manala baraka fotsiny an'ilay firenena. Dia izy hoe ilay mpitondra fanjakana zany hitanao amin'ny fanapahan-kevitra raisiny hoe manaratsy teny ohatran'ny nombiatsika fotsiny ozy izy ny fomba fiteny malagasy ka lasa ohatran'ny mampiana dratsy an'ilay mpiray tanindrazana hoe rehefa hanao afera ihany, rehefa hanao business ihany dia miliara resahana fa reny no tsy mampigadra. Fa raha resaka business tsotrotra na mety hoe ahafahanao mampiodina ny fiainanao, mamelona ny ankohonanao ho sahirana amin'izany ianao fa tsy ho tafavoaka amin'izany. Sanatria ve zay le zavatra tiana heviana ao anatin'le izy. Ka io zay lay mpitondra fanjakana mba tokony eritreritra tsara ihany amin'ilay fanapahan-kevitra raisiny fa manjary manahirana le satria le katrafay ange tsy nangalarin'le olona. Ary tsika toko ty eny an-dalana eny mahita n'ireo mpivarotra ireny katrafay ireny eraky ny lalana fa maninona moa reny zany tsy atao inona. Zay le izy ka ny olona mba satria le izy ange ny mpitondra fanjakana ny tena olana efa sady tsy manana vahaolana amin'ilay fahantrana misy eto amin'ilay firenena. Ilay vahoaka zany miezaka mihotra raha te ho tafavoaka nefa zay zavatra kely mba atao rehetrarehetra dia ohatrany voasakana daholo eto amin'ity firenena ity satria averiko ihany hoe efa manjaka loatra ny mafia dia lasa sahirana hatramin'ny voaka majinika satria raha miresaka katrafay ianao misy orinasan'ny karana ange dia efa mampiodina an'izany ho lasa reny viditsika reny misy baomma katrafay misy inona. Raha lay malagasy kely no mieritreritra hanao an'izany ka mety ho tafavoaka amin'ny fampidinana an'iny mety ihany ange ny olan'ilay mpitondra fanjakana sy ilay réseau ngeza be miaraka aminy ao anatin'le izy. Zany hoe le izy zany no tena marina tsy finiavana te hoe hanakana fotsiny an'le resaka hoe katrafay fa misy politika maloto lavitra be ao anatin'izay satria ny gasy tia karokaroka. Zay le izy ninona mety diplôma sy ny karazany mety ahavitany gasy voka-pikarohana tampotampoka mahafinaritra eo le katrafay dia zay no mety mampatahotra ny hafa ao anatin'le izy zay no mety antony anakana n'ilay mpitondra fanjakana nyreny zavatra ireny. Fa oza hoe tsika raha te handroso tsy maintsy miaingy amina zavatra kely ohatra hoe anjaran'ny fanjakana ary ny tokony motive ny olona mba hahafahana mampandroso an'ity firenena ity satria efa tsy hanana vahaolana famoronana asa ihany ianao ko tsy aleo ary ve ny olona tsy hoe avela lalaka fa aleo ny olona mba hiary dia anjaranao ny miankadry azy sy manampy azy sy mety hoe azo
anampianany piraitanindrazana amalonantsika anakatonatsika n'izay resaka fanondranana re-pirenena izay angamba ny raha andriamato ely arabe vahiny a dia iresaka kely an'le comptoir de l'or tsika satria io isan'ny fampanatian'ny filo hoe ametraka an'le comptoir de l'or hoe ametrahana transparence ny fangararana ahafahana mampidibola be deaibe any anatin'ny kitapobola mpanjakana ahafahana mampidibola vahiny ihany koa devise be deaibe ho aty Madagasikara kanefa tsy mety afapetraka le comptoir de l'or fananina ve zany tsy fametrahana an'le comptoir de l'or io raha ny fahitanao an'le zavatra misy am'izao tena veriko any le izy hoe tena tsy olakolaka tsika fa tena fananina le finiavana no tsy ao e ary fananina satria raha miresaka comptoir de l'or nge tsika azo adiny fa ho voacontrôler zany ny ampahno a amin'ny olonay a fanondranana ntsokosoko an'ity le resaka volamena ity de averiko ihany tsy mety amin'ilay rezoana mafia ao zay satria hosahiran'ireo lay karana be zatra alatsiny a miteny le izy fa tena zay le izy satria tsy nigasy majinika nge no afaka totsika hoe manondrana an'ireny e fa fatatsika foana hoe misy anaran'olona voatonao anatin'ireny misy vahiny a misy malagasy a de io zay hoe tsy afinaritra an'ireo mihitsy zay lay mpitondra fanjakana nefa fatatsika tsara mamelana reo iverina kely tary amin'ny fampelezakevitra azadina nge 180 millions de dollars ny vola nampiasainy ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny propagande avy any amin'izy zany ka manontany nareo to tsy voatsangana le comptoir de l'or tsy fatatsika tsy maintsy nisy dilina tany ambadika tany tsy maintsy omentsy ny mpanambolana matsy vola fa nga zany no ny fanarahantsika tsy ny fanaraka anao tamin'izany zay fa ny anamafy ny business rehefa tonga eo zay no atao fa tsy hoe comptoir de l'or hoe inona hoe ka ozy hoe andeha mba eritreretiko any hoe mety mba atao ve le finiavana fa ianao efa voafatotra tany ambolohany tamin'ny alalan'ny fond de propagande anao dikan'izay tsy ho tafavoaka am'izany novina ianao fa zany resaka comptoir de l'or zany tsy ratsy le izy ary raha zay manokana efa ela no nyteny hoe isan'ny vahaolana io satria volamenatsika io tsy tokony voaka io e zay ny tena marina fa tsy zao mpitondra fanjakana zao no afaka anao an'izay zay zany le izy satria le mpitondra fanjakana veriko ihany hoe misy fifanarahana maloto mahavoafatotra azy miaraka amina retony vahiny vitsivitsy sy ny malagasy a vitsivitsy zay mpife an'io sehatry ny volamena io a dikan'izay na ananany ary lay volonté a le mpitondra lay filohantsika nge am'izao fotoana zao hitatsika fa misy zavatra maro samihafa mahavoafatotra azy zay zany io ka tsy nitsangana le comptoir de l'or ozy hoe rariny zany ary zay ary gaga ihany hoe de tena ty filoha am'izao fotoana ty zao ve no avita anangana n'izany comptoir de l'or zany a makely finoany zany telo taona zao nitondrany a io tsika hatramin'izao tsy misy an'izany resaka comptoir de l'or zany koa zay tsy mahagaga le izy tsy mahagaga fa zavatra rariny zany mandrefy andre zavatra rehetra resantsika momba ny volamena de hoe raha le 7 kilao fotsiny nijerentsika any ary izy mianadahy raha misy olona anankiray manifinify zany 7 kilao de iny olona iny zany ny volony ny tanany ny organe rehetra ao anaty ny volamena daholo ohatr'izany zany io zavatra zay tena hoe arabaky teny le hoe tantely afa-drakotra ny arem-pirenena ilozantsika kely ny resaka volamena iny efa betsabetsaka any zay fantaniana manodidina azy zay fa andao hivadika zavatra hafa kely tsika andriamato ely arabe vahiny anisan'ny vaovao malaza am'izao ihany koa ny fiverenan'ny fahatapahan-jiro nandelestage zay lasa tena maharitra tokoa tatoato anatin'ny 3 andro teo eo ngamba zay ho any amin'ny faritra misy anay manokana dia nanomboka tamin'ny 9 teo ny tapaka amin'ny 7 sasany maraina ny ampitsony iny vao niverina zany fijerenan-kanina zany aloha de veloma zany tany amin'ny faritra nisy anay a de ny magaga de izao misy an'le fidinana mipoapoaka be hitatsika rehetra angambiny tamin'ny tambajotra tamin'ny vaovao rehetra fa nidina tany andekaleka ny filoha Rajoelina de magaga fa arakaraky ny nandalovany tany to vao maika zao ny zavatra iainantsika nilaza moa ny tenany tamin'izay ao anatin'ny enim-bola nahitsinareo dara to diso ny filazako azy fa raha tsy diso de anatin'ny enim-bola nozy izy vao tena ho foana tanteraka zany resaka délestage zany inona ny mety fiatraikany iny fanambaran'ny filoham-pirenena iny a tsy voatery eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena ihany fa eo ihany koa eo amin'ny lafiny politika zany satria de ny zavatra misy ainany vahoaka tsy azonao ditsita fa menimenina ny olona marina misy tokoa zany ilay zao samy miaina toko hoe tsy misy tokantrano na faritra Madagasikara ray manontolo mihitsy samy miaina ny ilay fahatapatapahany jiro mila ho isan'andro san'andro
vao maika le izy ny mafy tato indrindrandrindra tamin'iny farany taony nakaty tena ny mafy zay le fahatapahany jiro zay. Ny tiana resahana voalohany aloha de tsotra hoe tsika raha miresaka fampandrosoana firenena anankiray tafiditra ao anatin'izany Madagasikara vao ny angovo aloha tsy voafehanao zany resabe ny ambiny zay zany le izy raha piasa vola ianao na nizaniza le zay moa mahazatra an'le mpitondra fanjakana le hoe fiantsoana investisseur sy ny karazany tafiditra ao anatin'ny fepetra jeren'ny olona hoe manahoana ny qualité zany hoe ny kalitao sy ny coût an'ilay energia misy eto aminao raha izay aloha zany ny tarafina de tena iva de ivitsika tsy tafavoakitsika amin'iny lafin'iny. Nisy lay vidinan'ny filoha tany andekaleka tokoa zany hoe hitondra vahaolana tam'le hoe iny moa resabe hoe ininana atao ve ilay fandorana n'lay fitaovana atao le transformateur sa hoe tena vokatry ny fahanterany ny fitaovana tokoa misy vaovao mandeha eny amin'ny tambazotra-tserasera amin'izao fotoana zao hoe karazana asa lay ka le compte le mpitondra fanjakana koa moa zany ny compte ny masom-bahoaka tsy mitsahatra ny mitsotsorika de mety mba mitady ny fomba rehetrarehetra koa izy mba hatsaratsara tary azy de lasainao hoe nipoka le transformateur nohatr'izany nefa gaga ihany ianao zavatra ekinan'ny aim-pirenena ohatr'izany hoe de tsy misy na de gardien anankiray ary ohatrany tsy mampino zany zavatra zany fa maninona io no mipoka fotsiny eo makely finoana zany misy ihany koa nefa zay vao zay no mamoaka hoe le transformateur ka efa vonona teo fa modana poka aloha ty mba zany mpimaso daholo fa tena tiana resahana de zao raha nytenen'ilay filoha aloha tany am-boalohany tsy enim-bolana fa 5 taona amin'ny atsiaro an'iny tsika fa rehefa aveo le izy lasa niova hoe ao anatin'ny 3 volana tsika groupe zao no mandeha ao anatin'ny enim-bolana groupe nisy numéro moa ny teneniny 1 2 3 tsalontsony hoe mefarany amin'ny vina le izy fa zany mampametra-panontaniana daholo raha tany anatin'ny fampelezan-kevitra aloha de hoe tsika mandeha mafy ohatran'ny TGV raha teo moa ny antokony le filoha fa raha ny zavatra hita aloha tena mahita tokoa anao fa mandeha kosa sarotry ny teny hoe tsy mandeha fa ny manahirana de zao izy mieritreritra hoe mandroso fa raha ny fijery azy aloha de hitanao hoe miemotra lay firenena satria raha nandraisan'ny mpitondra azy ankehitriny fitantanana ny firenena raha tsy diso teo faefatra milohan'ny gisitra tsika amin'izao fotoana zao tsika gisitra dikan'izay hoe tsy azo tenenina hoe tsy mandeha fa mandeha le izy fa mandeha miemotra zay zany le izy zany hoe raha ny zavatra misy amin'ny lafin'ny angovo zany zao de tena hoe mifanipaka tamin'ny fampanantenana nataon'le mpitondra fanjakana izy io de zao misy olana angezabe tsy sahan'ny mpitondra fanjakana resahana ao anatin'ilay olan'ny jirama olan'ny angovo io fa aleo le izy tena resahana hoe zany ny olany mbola miresaka ihany tsika n'lay mafiaty io azadina ange fa rehefa miresaka groupe tsika de misy solika ampandehanana an'izany zay efa mahafantatra tsika rehetrarehetra fa ny solution an'ny jirama tompoko tsy resaka groupe mihitsy ny tena tsy teknisiana ny jirama fa zao kosa misy namana mba mifanerasera ihany miresaka mpiasa ao anatin'ny orinasa io ihany ange ny namana mba miresaka manome ny information rehetrarehetra zay le izy fa etsakila ny lafo be vidin'ny solika ny autorité an'le groupe efa manahirana groupe efa maty koa nomen'ny olona anao nefa tsy maintsy andoavana vola misy contrat hafahafa ohatran'izany zany ataon'le mpitondra fanjakana am'ireo le fournisseur ny jiramaro eo na ny groupe na ny solika manahira akaratina ny amahany olana zay réseau anankiray zay koa no mila mahasaha le mpitondra fanjakana manapaka an'izay satria mahafantatra ange fantatsika ampifandraisiko amin'le resaka Madagasikara wall isan'ny solution anankiray ho an'ny jirama ange ny Madagasikara wall solution anankiray ho fa tsy tena hoe solution tanteraka fa maninona ny mpitondra fanjakana tsy mahasaha mampiatra an'izay inona ny antony sao de maty ny Jovena eo tena aleo le izy tena tonga de resahantsika mahitsy sao de maty ny Jovena satria Jovena ny premier fournisseur ny jirama amin'ny lafiny solika ny fraise no isan'ny fournisseur ny jirama amin'ny resaka groupe zany isan'ny réseau mamotika ny isan'ny ho afa-tsy zay ihany mamotika an'olay orinasa jirama io ka ninona ho atao eto raha tsy zay réseau zay aloha ndavana mila mahasaha le mpitondra fanjakana hoe misy contrat maloto ao anatin'io jirama io tsy mampandeha azy fa zay no mamotika azy zay le fahampitehan'le orinasa jirama azy zay nefa misy fiantraikany be aty amin'le vahoaka malagasy mpanjifa n'ilay orinasa jirama dikan'izay zany ozy zay hoe satria bloquen'ny Jovena tsy mahazo mifanaraka amin'ny Madagasikara wall nareo aka menaka mavesatra ampidonana ny jirama da raika eo le mpitondra fanjakana
zany io le problema io fa tsy resaka fotsiny hoe ny groupe zao nisy nanapokany zao misy voay tsy maintsy pitsirinao masanzay ve le mpitondra fanjakana tsy fantatro fa raha ny zava-misy aloha tsy le mpitondra fanjakana zao mihitsy ny vonona hiditra amin'izany satria raha miteny ange zany ianao hoe 10 taona mandrapatapitry ny mandahanao nge zany eo ihany le délestage de nanao inona fotsiny eo zany raha ho vitako aloha le mandaha anaty folosala kely iny anao inona fotsiny eo ary zany zay le izy ny fampanantenana nataony popoka nefa ny zavatra misy iainan'le voaka malagasy amin'ny lafiny angova tena manahirana ka veziko le izy hoe le izy mila vahaolana maika ary finiavana politika ihany mila fahasahina ny manovan'za tena mitodika mihitsy amin'ny mpitondra fanjakana raha masana reo fa io tsy resaka cinéma zany io tsy resaka cinéma io hoe misy ny poka ny transfo zao de tia nisy solution anankiray de efa natao foany zany fa so de ozy aho zany ho faraniko am'izay makasika ny jirama hoe so de le mpitondra fanjakana mihitsy ary manao ny fomba rehetrarehetra ahafahana privatiser any le jirama miaraka amin'ny teknisianina sasany ao anatin'ny orinasa jirama io de atao ny fomba rehetrarehetra mipotehana azy fefa miandry fotsiny nge ny privé satria zadino fa mino fa mpanao gazety nareo mahafantatra an'izany nanana problema ny Jovenasy ny fanjakana tamin'le resaka carburant fa tsotra be nge ny tenen'ny Jovenasy rehefa tsy voalohanareo de ataovy action anay eo mamperitreritra nge zany zavatra any ataovy action anay eo amin'ny jirama dika zay zany le izy ohatry ny efa hitany hoe politika tsy kelikely mandeha makany amin'le privatisation ny jirama le zavatra ataony mpitondra fanjakana hijanona ao anatin'izay resaka toe-karena sosialy zay ihany tsika de iresaka ihany koa ny vaovao mafana isan'ny mampiteraka resabe amin'izao fotoana zao andrimatoa Alarobia vahiny zay ny mahakasika ny jirama fa ny resaka teleferika ihany koa de mbola efa niteraka resabe nanomboka tany amin'ny taona 2024 fa mbola mitohy amin'izao fiandohan'ny taona 2024 zao raiky amby 50 amin'ny 100 tapitrisa euro ny vola otrisainy ny fitondrana rajoelina natanterahana io tetikasy io eto Antananarivo 4,000 ariary ny sara-pitaterana mandroso fotsiny 4,000 ariary ny 4,000 ariary 4,000 isa ireo everina fa hitaingina izany isan'andro 4,10 taona ny fepitaona amerenam-bola hoy ny filohan'ny filoha-pirenena Andrajoelina hoe ny sarany ihany ho izy no amerenana ny volan'ity teleferika ity zany hoe le trosa de fantaniana anankitelo indray opetrako aminao hoe voalohany aloha hoe lojika ve izany kajikajy mpitondra zany faharoa lahara-pahamehana ve ilay teleferika de fahatelo tena ilaina tokoa ve io transport par câble io lojika ve izy ianao le kajikajin'ny mpitondra satria miainga amin'izay le hoe lojika zay tsika satria raha le fanazavana zany de le hoe lay teleferika io ihany no rehefa miodina amerina n'le 151 millions d'euros zay nindrano anatin'ny 4,10 taona anatin'ny 4,10 taona izy hoe ahoana moa ny lojika zao ve ny fari-piainatsika iza no malagasy amin'ny 20 tapitrisa ataoko hoe firy fa izy vitsivitsy firy amin'ny malagasy 20 tapitrisa ny azaka an'izany frena teleferika na 4,000 ariary ale raha tsy diso fa niverina mbola afo zany hoe raha ampiasa niny isan'andro zany ianao raha 8,000 ariary zay zany raha mihoatra an'izay de mitombo arakarak'izay lay saran'le izy ka hoe io ihany no hamerina n'le izy aloha tsy mifandrebireby tena aloha kosa tsika tsy mifanabady fa manjary tsy mety le izy tsy tokony ho abadona ohatran'izany zany lay vahoaka malagasy ianareo moravavy samy mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ny be ny tanàna namoaka n'ilay bus classe firy raha tsy diso 500 500 ariary fa za tsy mbola nahita bus classe feny tsy misy atsasany akory nefa 500 ny frais ty teleferika 4,000 ariary ny frais de ozy hoe io ihany no amerina ny vola de ozy hoe aza mifandrebireby zao ve ny fahantrana misy eto de andeha hiteny ianao hoe misy malagasy azakany zany zavatra zany de ozy zany hoe tsy lojika zany ny faharoa tamin'ilay fanotaninao de hoe lahara-pahamehana raha jerentsika le teleferika tena tsy misy tena fomba fijery mahitsy le izy tena mitodika mihitsy voaka malagasy hoe fomba fijery mahitsy le izy jereo le lalana lalovany teleferika manomboka eny Ambato be hatreny amin'ny Rova raha jerenao nge zany tsy misy quartier populaire mihitsy lalovan'izany de ozy zany hoe raha miainga eny Ambato be
atreria laôty de tena mahitsy be am'laza hoe ny olany mpianatry ny école de iny tena lycée français ange zany no vahanao anatin'izay tena mialatsiny a tsy hoe fanavavana sanatria tsy any le izy fa tena zay ny olan'ny lycée français zany ny mpianatry ny lycée français zany no vahanao satria miaingana ambato be a hatraty am'rova aty ilay fitaterana le tsy misy qualité populaire mihitsy lalovan'izany tsy misy resaka hoe mandalo isotry mandalo eny ambombanarina mandalo anosy be fa zany ny quartier be olona isan'ny be olona eto an-tanàna dikan'izay zany le izy natao olona vitsy anisy nefa ny firenena no mibaby an'ilay trosa zay zany le izy de zay no mahatonga ana miteny tsindriko tsara hoe tena fomba fijery mahitsy le izy mba samy manokatra kely nsaitsika mba tsy hiteny indray hoe lazaina fa misy tsy any le izy tsy any satria firenena ny resahantsika de very koa hoe tokony ataontsika mazava ohatran'izay ny adevitra ao anatin'ilay raharaha satria ohatra nge anao raha mijery reportage ny karazany mahita hoe any Amérique latine nge any a Brésil ohatra zany quartier populaire no andalovan'ny téléphérique ary zakany fa efa mividin'ny olona ilay saran'ilay téléphérique fa eto amintsika raha 4000 ariary zany mino anareo eto moa tsika ilaza miara mahita fa iditra perty io ilay téléphérique io iza no hameno azy akoatra ny famerenana ny trosa iza no hameno azy mbola sika ihany mbola nihetratsika ihany zany no ameno an'io ndray rehefa aveo koa iza hoe le izy firenena no resahana tena oka rehefa oza hoe le izy zany manamafy an'le fomba fitenin'ny otrikafo mihitsy hoe raha jerenao ny politika an'ilay mpitondra fanjakana de hitanao hoe ny toerana misy an'ilay mpitondra fanjakana izy zany efa any amina tontolona paradisa latsakafefa mihitsy satria efa zavatra mahafinaritra ny problema n'ilay mpitondra fanjakana fa ny voaka malagasy kosa tsy akila ny tena hitanao hoe mbola any am'ilay tontolo n'ilay mitrongo voahomana mihitsy de zany hoe tsy mitovy mihitsy lay ataontsika hoe planeta misy an'ilay mpitondra fanjakana sy misy an'ilay vahoaka malagasy zay hoentina zay zany ny vadiako mbokany amin'le fanontanianao fahatelo hoe ilaina ozy hoe tsy ilaitsika fa tsy mbola zao aloha raha zao fahantrana be iainantsika zao tsy mbola tokony am'izao fotoana zao nidirantsika am'izany resaka téléphérique zany fa afaka 20 taona 5 taona raha tena mandeha makany amin'ny lalan'ny fandrosoana tokoa tsika azo eritreretina zany resaka téléphérique zany fa nahazo eritreretina ry izy eritrereto de n'izao koa ny toerana tokony asiana azy sy ny lalana lalovany fa tsy io zavatra atao amin'ny traversé an'olay ville natanina io moa zany anisan'ny fanamarian'ny olona foana izy mianadahy hoe tsy Antananarivo irery no Madagasikara de izy hoe tsy Ambato be sy Akatso irery koa no Antananarivo zany hoe tena miamidina ihany zany le ataoko hoe faritra voankasika sisitraka an'io zavatra io fa mba tsy ilazana hoe manohatra bonitolo fahatany sika misy mantsy rehefa tena tsy te handray an'ilay fanazavana izy de zay no andraisany azy de hoy ho anao ary raha ianao manokana ny ametrahako fanontaniana hoe raha azo ihany io vola 151 millions euros io ho anao zany raha ohatra ka sady tsy ilaina tsy lara-pamehana ary inatao le fanontaniana Clémence Ararnirina teo de tsy lara-pamehana sy tsy ilaina de ozy hoe raha ianao ary ve zany rehefa tsy lojika io zavatra io de ho anao manokana raha hoe mahazo an'io vola io tsika de inona no tokony ho nampiasaina azy tena tsotra be le izy raha hoe raha réaliste tsika ary zahay tena miezaka no réaliste amin'jena zavatra misy eto amin'ny firenena 700 ny vahoaka malagasy miaina eny amin'ny tontolo ambanivohitra na le hoe tantsaha raha mieritreritra famoronana azy ianao na création d'emploi jereo io ilay tontolo ambanivohitra io zay le izy isan'ny fampanantenana nataon'ity mpitondra fanjakana ity koa hoe niteneniny raha tsy hoe izy aleo tena ara-tsakafo akory tsika fa hamatsy an'ny Afrika raha tadidinareo resaky iny hoe hamatsy an'ny Afrika tsika amin'ny resaka sakafo fa inona ary zany rediredy resahan'ilay mpitondra fanjakana zany hamatsy an'ny Afrika ianao amin'ny resaka sakafo nefa inona ny politika matipaika anao makasika an'io tontolo ambanivohitra io ary reto any manararoatra kely izy amin'ny malagasy moa zao tsy mitaraina ny akamaroany amin'io resaka fananantany io fa ny akamaroan'ny olona de mitaraina fa lay mpitondra fanjakana sy lay réseau mididina azy de tsy manao afa-tsy ny mangorona ny tanin'ny olona fa vao teto aminareo teto ny resahako fa tsy mamorona ohatra zao le etsy amin'ny districtny Ambohidratrimo commune Arnarivo manana problema le olona
ao Alarobia zany amin'ny hoe fakany mpitondra fanjakana an-tany ministère-ny aménagement des territoires sy ny tetikasa produire misy an'le hoe curage n'iny canal C3 iny zay ataoko mahitsy tsy ve le curage n'le canal ny tsy ilaina tena ilaitsika zany am'izao fotoam-pahavaratra zao fa misy efa lavaka be eo amin'zareo azo asiana n'le riapotaka avaty amin'ny C3 iny apetraka ao ary raha jerena moa zany le izy zany manao étude vetivety eo anao de hitanao hoe tsy lany akory raha le fotaka avato amin'ny C3 atao amin'io lavaka be eny amin'ny commune Alarobia fa inona ny ataon'le mpitondra fanjakana hitariny 10 hectara ivelan'le tanin'le olona indray le izy zay tany fambolen'ny olona tany fambolen'le olona eo zay mampitaraina azy tadidiko le izy satria maninona miteny zany hoe raha mahazo an'le 151 millions d'euros de ozy hoe raha mpifandraisina am'le politika le mpitondra fanjakana koa hoe za tsy mbola hiteny hoe amatsy any Afrika fa ozy hoe mba tsika aloha no havita tena amin'ny lafiny ara-tsakafo tsy misy na de tany ray santiara raha tokony ho alainy ny mpitondra fanjakana eo ampelatana ny voaka malagasy sy ny tatsaha fa ny fanohatra am'izay ara ny tokony atao de ampina le voaka ary tokony ho zarainy io tany io afahan'ny olonanampanantena karatany zay zany zay le izy fa le politika sy le zavatra lazaina fanohatra mihitsy ka ozy aho zany hoe mba jereo re ajanony ty le fakanareo ny tany fambolen'ny olona sy tany fiveloman'ny olona ty fa tsy mety le izy ny farany de ozy aho hoe makasika an'izay zalo fijery mamaiky minositsika karakarao io secretn'io raha manana ny 151 millions d'euros zany jireo io kroma zay tsy mitsahatra ny mikrosofana nefa zany kroma zany ange ny krom zany ange zavatra izany tsy mitady an'izany eto ambonin'ny tany zany le izy ka ozy hoe jery réalité ve raha tsy maintsy hitrosa ve zany zao ny tokony investissement zany raha fehezina le izy ny investissement tokony atao be deabe eto amin'ity fireneny ity raha mieritreritra hoe tsy maintsy hitrosa ihany le firenena na le fanontanianareo hoe raha izahay ny mahazo an'le 151 millions d'euros de ozy hoe mety any amin'ny safidy 20 ve sa 30 ampiasana an'le vola voeritreritra ny téléphérique ny tenako manokana ino moa politika akapobean'ny fanjakana moa hitondrana ny firenena aloha hatreto de mbola tsy tena mazava tsy misy mihitsy ary satria hatramin'izao ny PEM de mbola tsy teraka raha ny vaovao tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity de hoe efa ho teraka am'izay de asa aloha satria fanampanantenana tamin'ny taona 20 raiky amby 20 izay resaka PEM izay fa raha miresaka trositsika iverenako kely resaka trosa teo andriamatoa rabe vahiny Elia de izao filoham-pirenena zao no isan'ny nanao teny mazava mihitsy tany amin'ny propagande milaza fa raha mbola ietehatritsika amin'ireo famatsim-bola avy any ivelany de tsy androso mihitsy Madagasikara na ohatra amin'ny 2060 na hatramin'ny taona 24 aza ny zavatra misy nefa de izao fitondrano zao tao anatin'ny 3 taona monja no isan'ny nampibabitrosa betsaka indrindra ho an'ny vahoaka malagasy ny fanontaniako tena mahakasika ny maha-otrikafo zany hoe mahamitokotrikafo mpikambana anatin'ny otrikafo anao hoe miombon-kevitra ve ianareo ny am'izay hoe tsy tokony fiankinan-doha amin'ny famatsim-bola avy any ivelany zay ary ahoana mety ho ahafaha Madagasikara miotra raha toka tsy ankin-doha amin'ny famatsim-bola avy any ivelany intsony tena le raha resaka zay le famatsim-bola sy ny fiankinan-doha zay tena zay mihitsy no antom-pisin'ny otrikafo sy ny foto-kevitra hijoroan'ny otrikafo hoe tena azo atao tsara no mampandroso an'ity fireneny ity miainga amin'ny zavatra misy eto ny olombelona aloha ny voalohany indrindra 20 tapitritsika ny apahany betsaka am'ireo tsy mananasa arena angezabe anankiray reo afaka mpandrosona n'ity fireneny ity akoatran'izay le ny arena misy eto raha ny aingitsika tamin'le fanady adiana tamin'ny fanokafana ny fandarana le miresaka ny hoe resahan'ny plion république le resahan'ny alliance wargoasy teo zany hoe misy 100 tonnes eto mivoaka isa-taona trafic ny voany eto laza izy teo hoe 2 fois ny budget ny Madagasikara isa-taona inona ndray ary ny tediavintsika volamena fotsiny zany inona ndray ny tediavintsika zany akoatran'izay dikan'izay zany ny politika tokony atao de hoe ny politika ahafahantsika ny fe ny arem-pirenena eto fa io koa moa rehefa miresaka an'io tsika samytsika ihany famendrofendro hoe aiza ny avitanany zany fa ozy hoe io resaka finiavana politika fotsiny io rehefa ozy izy tsika hoe andao tsika iotra iainga amin'ny zavatra misy eto azo atao zany fa saingy zao ndray manko ny manahirana anatin'le izy ary eo nohatra ny mampalahelo ny otrikafo de eo ohatra ny lotony lay mpitondra fanjakana ankehitriny zay le foto-kevitra sy tsangakevitra ny joroan'ny otrikafo zay satria maninona
tany anatin'ny fampelezakevitra izy araka le resahanao teo hoe na amtaona 3 na 7 na 5 tsy ho tafavoakytsika raha tsy mindram-bola am'ireo raha le politika am'izao indray nefa de tena mahitsy be aho hoe na hanao WC publique raha de andeha indrana any amin'ny mpamatsy vola de ohatrany mandiso an'izay lay fotikevitra zay le izy satria atoko mahitsy le WC publique ko zany hoe nareo samy mpanolo-tsaina an-tanàna iverenako any fa jereo ren'lay trano fivoahana eran'ny tanàna reny fa misy siglana maro-pamantarana ny Union Européenne daholo dikan'izay nisy famatsim-bola avany le izy ka io no mahatonga hoe de tena tsisy ninona azotsika atao mihitsy ve ka manontany nareo hoe fomba fijerinay n'lay kabarin'lay filoam-pirenena sy le fampanantenana de izy zay hoe le mpitondra fanjakana zany de tena tsy mampanantena fa tsy ny zavatra tsy ho ataony zay zany le izy zany hoe matoa le izy resahany tsy ho ataony izy zay fa no mifanohatra amin'iny foana no ataony eo satria apiko le teneninao hoe na 3 na 7 na 5 tsy tafavoakytsika fa tamin'ireny koa nge nisy mihitsy ny fampanantenana natao de ny hoe tsika TGV tsika mandeha aingana ny problema tsika tsy ny vola hoentina mampandrosa ny firenena fa fahefana ny tediavintsika ampandrosona ny firenena ary io nandresen-dahatra ny voaka malagasy hoe fahefana sisa ny tediavinay fa efa voninao ny vola rehetrarehetra hoentina mampandrosa ny firenena anaovana n'ren'le tetikasa rehetrarehetra resahan'reny mandraky ty ny androany raha ny fahafantarako azy aloha mbola tsy pari ambatondrazaka mbola tsy miami tomasina le gasikara tsy hitako ze tsy hita zay nefarany zay zany le izy kere any aminay any atsimo any mbola io ihany lasa le kere any aminay indray ary nohatra ny atao fitaovana idediavana fa matsim-bola eran'ny vazamototra zay zany le izy kosa hoe le izy le volonté mihitsy ny tia hoe ary le mission rehefa jerenao zany le mpitondra fanjakana tsy ny ampandrosa ny firenena mihitsy fa tena hoe ny amotika raha zay ny azo iresahana azy ivadika politika kely isika raha sitrakao rehefa nitafa tamin'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena tamin'ny farantaona teo de isan'ny nambarany manokana mikasika ny nareo mpanohatra zany hoe ianareo de tena olona tsy tia fandrosoana mihitsy ina mivaliteninao mahakasika le tsy tia fandrosoana moa nisy voambolan'izay mihitsy nampiasain'zareo hoe réactionnaire no ananao marxiste mahafatotra an'izany hoe réactionnaire sy ny progressiste zany de hoy zay hoe de tena afaka miteny hoe zany ty mpitondra fanjakana ty fa zareo ny atao hoe progressiste na le hoe lipivoarana hoy zay voambolana masina re zany tompo voambolana masina zany tsy fampiasa asa foana zany zavatra zany na tsy voasoratra any anaty baiboly ary tsotra be izy avy ny firenena no entiny ny ataontsika hoe filoha progressiste teto ambonin'ity tany ity presque ataontsika hoe ny ampahany betsaka tany Amerika Atsimo nisy an'ny Fidel Castro nisy an'ny izy ty Hugo Chavez nisy andry Lula tao Brésil taty Afrika moa zany tsika ny farafaran'io zao tsika io ngambo no akaiky de io nresahana hoe misy an'ny Paul Kagame reny moa ny farandry Kadhafi koa sy ny ohatran'izay koa zay hoe tena afaka milahatra amin'izany ve le mpitondra fanjakana ka miteny hoe ny mpanohatra réactionnaire fa ry zareo ny progressiste hoy zay hoe mba safidividio ihany mba safidividio ihany lay voambolana voaka fa raha ny zavatra resahana teto zao resahantsika ny andritra ny fandarana teto raha ny resahany namanao anatin'ny sehatry ny fanoherana ny adihevitra nge tsy hoe tsy ilainy renylay tetikasa mamirapiratra rehetrarehetra atao reny fa tsy mbola zay aloha ny maiky fa misy sosikevitra ihany koa alefa ny aty amin'ny sehatry ny fanoherana zany de zay ve zany no midika ve satria zay contre ny téléphérique androany de tenenina hoe zay tsy lipivoarana hoy zay raha zany aloha ny atao hoe fivoarana ny problema ny voaka malagasy zao tsy misy ny asa vokatry ny tsy fi ny asa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ny insécurité tsara fa afaka mitsabo tena ny olona tsy afaka mampianatra ny zanany ny akamaroany ny vahoaka malagasy io ny problema ny délestage zany aloha zany zao ny zavatra maiky ka raha contre ve nao an'lay modèle lay verin'lay mpitondra fanjakana ampandrosoanan'le firenena zany hoe le fezakazahana any amin'lay tetikasa lazaina fa manara-penitra sy ny karazany raha contre an'izay ve zany de lazaina hoe tsy tia fandrosoana na réactionnaire de hoy zay ohatrany tsy variana tamin'ny fotoan'andro ny raha mijery ny kabary any ambovombe andro ve raha le filoham-pirenena no mampanantena tsena manara-penitra any Abekilo no milaza kianja manara-penitra de ozy hoe tena raha antanina ve ny faritra atsimo iny de zany tsena sy kianja manara-penitra zany ny problemany de amin'ny mazanaky le faritra azy zany zao de miteny hoe tsy zany zao aloha ny problema fa kere va ao aingany io resaka olana lafin'ny rano io tsy le rano sotroina fotsiny fa le rano ambolena mihitsy koa zay le izy
tsy tia fandrosoana ve zany zao am'izay lafin'izay tsy fantako aloha fa ozy aho hoe io a zao tsika zao tafiditra ao anatin'le fomba fiteny vahiny hoe période préélectorale na vanim-potoana mialohan'ny fifidianana tsy ho ela nge tsika de rosana fifidiana de anytsika zany fakahita hoe iza ny atao hoe lipivoire na de iza ny réactionnaire de iza ny manohatra fandrosoana de iza ny tena mety fa ho anay aloha raha ny tena marina ary nge tena tokony tiaka anao bravo ny mpanohatra ty le mpitondra fanjakana ty satria be dehibe koa misosikevitra avaty am'sehatra ny fanoherana omena n'lay mpitondra fanjakana fa ianao kay zany lefa tsy mitovy loko am'zareo de lazainy fa manohatra ny fampandrosoana ka atao akory moa fa ny vahoaka malagasy no itsara n'izay fa ny resaka kabary ihany moa tsika teo de raha ny kabary farany nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny farany taona teo a dia mbola naneho hatrany izy niezaka sy ny fampanantenana ny am'izay mety ho tanterahana indray amin'ity taona ity sy ny amin'ny taona ho avy manaraka rehetrarehetra misy ny milaza ndre matoery arabe vahiny hoe maly tsy miova ny kabarin'ny filoham-pirenena satria dia filazana ny ho avy foana ataotsika ry ho tanterahantsika izy sy ny sisa ny tena nanamarika an'ilay kabary ho anao manokana ahoana ny fahitanao an'izay kabary zay fanamarena voalohany aloha isan'ny kabary lavandrindry iny ngamba vita ambe efapolo minitra mahery ary raha amin'ny kabary farany taona oatra ireny raha ny fahalalako azy za tsy de tena mbola toatsika hoe tsy hoe fahitantarako ony fa mba mitadidy ihany mba mamakimaky boky ihany koa manaraka ny zavatra misy eto-toerany sy ny any ivelany fa tsy mbola nahita filoha zany hoe ao anatina kabary farany taona de vita ambe efapolo minitra firaretsoa no fanao am'ireny ngamba raha ny fahalalako azy fa tsy kabary lavabe ohatran'izany zavatra natao moa zany de nanao bilan ny hoe zavatra vita nandritra ny telo taona sy ny hoe mbola ho atao de ny zavatra anankiray ihany tam'le kabarin'le filohany ihany tena tiako mariana de tsotra be hoe raha ohatra nge le filoha ka ny tanany teny nomena efa tsy eo amin'ny toerany intsony izy tsy tokony zany eritreretra mihitsy hoe tsisy kabary tsony zany am'ty farany taona ity satria maninona samy matsiaro tsika tamin'ny taona tamin'ny taona lasa iny raha tsy vitako amin'ity taona ity ny reinteresse de tsy hanao politika tsony samy matadidy an'izay ngambitsika dia zay tsy vita le izy tsy nitomboka akory inona indray ary zany mbola fampanantenanao atao ary le reinteresse moa mbola resahany tao indray zay ny reinteresse aloha tsy tapatapaka ny reinteresse tsy resaka hoe sarahanao hoe ambovibe fort dauphin na iosy petroky zany a ny atao hoe reinteresse tompo a manomboka eo iosy fort dauphin zay le izy ka tsy hitako hoe ninona indray zany telo taona zay ny lasa be dehibe ny nampanantenaina fa inona ny firy ny zavabita de oza hoe za aloha ny otrikafo manokana de tsy manantena ininona tsy manantena ininona am'izay hoe fampanantenana ataon'ilay mpitondra fanjakana indrindrandrindra iverenako ihany hoe ny mpitondra fanjakana raha amin'ity taona 2024 sy 2025 ity tsy ny mpitondra fanjakana ihany fa ataontsika hoe ny tamajoro politika mihitsy raha zay ny azo resahana azy fa ny mpitondra fanjakana moa ny resahantsika efa samy meritreritra zany fanomanana ny fifidianana zany na le mpitondra fanjakana koa rehefa hita hoe miasa mafy am'izany ary tamin'ny taona lasitsika de fa hita hoe fa manao fampelezakevitra mialohan'ny fotoana le mpitondra fanjakana dikan'izay hoe zavatra tsy vita nandritra ny telo taona no vita ao anatin'ny herintaona allo misy fomba fiteny gasy zay hoe manantena tsy misy no sarotra fa ny mamono mora foana zay ngamba ny azoko amezana n'ilay kabary ya fantanina hamaraparana anazy angamba efa lasa de lasa ihany koa moa ny fotoana andriamatoely arabe vahiny hoe 2024 sy 2025 sika zao telo taona zay ny lasa tao anatin'ity fitondran'ny andro rajoelona ny firenena ity raha tsy resahana ny vanim-potoana tetezamita zany io asorintsika ao anatin'izay tany am-boalohany nambara hoe inona moa ny voalohany tamin'izy iny gouvernement d'action aloha tany amin'ny voalohany de aveo lasa hoe gouvernement de combat taty aorina vadibadika eo reo zavatra reo hoanao gouvernement manao ahoana ny misy raha tarafina amin'ny zava-misy tao anatin'izay telo taona am'zay miravavy moa teto somary efa mba nanome famaritana koa hoe gouvernement de scandale atao tsy mety tapitra mihitsy ny tantara mbola nihan'iny resaka mpiara-miasa amin'ny ramatoa ministra ny serasera tany Ambatondrazaka iny indray tsy analava resaka efa mandeha ny fotoana fa ianao manokana raha antaniako gouvernement taninona anao maritanao an'ity fitondrana ity tena ozy aho hoe gouvernement tany kinamanamana ngamba raha zay no malaza azy aloha tena hoe ataotsika an'izay le izy na hiteny aho hoe olona realista ny ilaitsika zareo mifanohatra am'izay
satria raha jerenao nge lay firafitry ny gouvernement de hita hoe olona avy tatsy na findra tatsy na manianina na tsy aka resaka compétence io zany na inona fa zay le izy ka action combat indrandray zany zao ty farany ty tena misy voambolana tiako tenenina fa aloha fa tsy eto no resahana azy so de anahirana anareo menada fandarana fa ozy aho hoe tsy lay mpitondra fanjakana tsy ny anaran'lay gouvernement tangeny probleme gouvernement io de tsy hitako hoe combat action inona fa mila réaliste fotsiny ianao mitondra an'le firenena mila réaliste ianao de ampy zay fa zany hoe raha mitondra firenena zany ianao a mila mitehana amin'ny tany fotsiny no mitongotra ao de zay zany le izy fa tsy maniditsidina ohatran'io téléphérique sy ny karazan'io zay le izy fa raha vao tsy zay a tsy ary izy moa farany teo miresaka an'le hoe satria ohatra ny tafiditra kely tao anatin'le kabary zay hoe anao tombona tsy anao tombona sy ny karazany a ohatran'ny tsy mahasamy teny ntsony action sa combat sa vo mieritreritra voambolana hafa indray a za zao raha miteny combat nareo de mahatsiaro an'le namana mpalohatsaina miaraka aminao reny ny combat fantako satria zay tao anatin'ny combat zay zany le izy fa raha hoe gouvernement tena manao combat zany tsy mahita an'izany tsika toko hoe tsy mamorona tsika eto amin'le fandarana fa zay ny zava-misy indrindrandrindra koa nge zao e zany a taratry ny heverina hoe tsy fahavononana daholo amin'ny lafin'ny politika ianao ve ao anatin'ny telo taona ny tantananao efa impiamiova zay ilay mpikambana ao anatin'ny gouvernement io dikan'izay zany a tsy manana politika matipaika mazava tsara ianao a de sahirana fa lasa manolonolo olona isaky ny mandeha ka raha ny fanolona olona na tafavoakan'ity fireneny ty a tena efa ely tsika ny nandroso dikan'izay na okitiana io na tsy okitiana tsy hany problème am'izao fotoana zao fa averiko ihany hoe atehinao amin'ny tany ny tongotrareo e de jereo le réalité tena iaina ny vahoaka malagasy a raha ohatra nareo a mieritreritra no tafavoaka fa raha mbola ametrahana ny kinamanamana sy ny olona tahorana tsy namanamana ihany fa ny olona tahorana ola izy de tsy ho tafavoaka amin'io anaoko le olona tahoranao ihany no manangana fahavalo anao anaty ary tantaratra zay ka ao anatiny olay a gouvernement io misy olona zao mahasamandrefy kambany gouvernement mahasamandrefy an'lay filoha fa tsy sany kitiana satria maninona misy zavatra mampifamatotra zay mihitsy ya isan'ny fanontaniana angamba ny amara-paranantsika azy mialohany amizana anao teny farany fohifohy satria fa lasa de lasa ny fotoana tsy afaka tsy resaka tsika ny resaka fahasalamana ny resaka valanaretina covid-19 satria rahantsika malala zany zao efa tafiditra tsika ao anatin'ny troisième vague tonga de ataoko fanontaniana fohy hoe manahoana ny fahitanao andriamatoa Alarobia vahiny ny fitantanany fitondrana nyty valanaretiny ity zany hoe ny fandraisana an-tanana ny ireo marary a ny fampanajana ny fepetra amin'ny akapobeany mihitsy zany ny tena ezaky ny ahitsy am'le vaniteny aminao hoe goragora le izy goragora le fitantanana nylay a covid nefa hitatsika fa le covid tena vomaika le izy miparitaka ary manahirana ary memafy tena hoe zay le izy hoe tena memafy lay covid fa le fitantanana n'le izy nefa tsy akilany a tena ataoko hoe goragora le izy goragora satria maninona tamin'ny faraparan'ny taona raiky amby fapolo sy roa arivo iny ny conseil des ministres namoaka an'le hoe misy ino ty fomba nitsalanareo zay fanapahan-kevitra manokana sa inona le fomba nitenenana azy iny mahakasika ny covid exception zany karazarazany zay ny lesahana an'le izy de hoe mila samy mailo tsika rehetrarehetra tsy azo ekena ny famorina olona mihoatra ny zato na ohatran'izay a de miverina am'le andekaleka fa tsika za tsy tany fa mijery ny sary fa mamoro olona nge lay filoha tsy manao cache-bouche izy zay le izy dikan'izay izy mihitsy no tsy modely am'lay a fitantanana n'le raharasy hoe fanentanana ny olona am'lay lafin'ny covid sy ny karazany dikan'izay zany tsy mahagaga raha mandeha ohatran'io le izy etsakilany koa ohatran'ny tsy tamitamina be ohatran'ny tamin'le voalohany fitantanana n'le izy tsy mahita an'le katikatatra be mifanerasera ny ambulance za tsy miteny hoe tsara reny a ambulance mifanerasera isan'ny tanàna nisan'ny CCO sy ny karazany tsy mahita an'izay intsony ianao save mbola tsisy vola milatsaka indray de zay no mahatonga an'le izy vola aloha mety ho sarotsarotra ko reny ary takilin'ny olona na matsy azy hoe aiza le vola ohatran'ny tsita ka ozy hoe mba tokony matimatotra kokoa le fanapahan-kevitra raha isan'ny mpitondra fanjakana ary tena tokony
tena tokony le mpitondra fanjakana ny modely ary mila mampiatra lalàna mihitsy satria mba tsy tena teneniko amafisiko mihitsy hoe tsy hidirana amin'izany resaka fiboana iverenana amin'izany ntsony tokony mafy ny fampanarahan-darana ny olona tsy anara-dalàna nefa ny olona raha ohatra tsy manome modely ny mpitondra fanjakana mbola mahita ny filoha tsy manao kasibosy tsy manaja nelanelana ray metatra mbola mamory vahoaka de ozy hoe zay zany ny ahitanao taratra ny fahakorakorany lay zavatra le fitantanana le covid nefa le izy tena manentana ny olona kosa nefa aloha samy mitandrana fa tena manahirana lay fiparitahan'ny covid-19 ya zay angamba ny no azo nentina angamba tamin'ity alina ity raha ny faneho-kevitra nentin'Andriamatoa ilay rabe vahiny fa mialohan'ny tena isarahana de ohatran'ny vahinay rehetra na de somary efa lasa raha fotoana omena nitra vitsy ianao mety misy zavatra tianao marihana mety zavatra tianao tenenina mety misy zavatra tianao amehezana ihany koa ny zavatra ny rahantsika teto de omena anjara fitenenana zay minitra vitsy zay ianao zavatra anankiroa ngamba no tiako resahana aty amin'ny farany ny anankiray de izy hoe amin'le lafiny fifehezana ny firenena sy ny indrindra mifandraiky amin'le resaka tany teo de ozy hoe raha zo zavatra misy zao tsy bodongerina re tompoko no ahafahana mitantana antia fireneny ity inona ny tiako resahana amin'ilay bodongerina nampitondraina hafatra aloha ngamba de mialatsiny amin'ny fa mety mba hoe afaka manao kely an'izay nitaraina mihitsy zareo reo eny amin'ny commune Alarobia reo fa ampitahoriny ny tale général ny fananatany mihitsy hoe metrehitra zany zareo hanao paiement an'le tany amin'ny raha nilazaina de hoe amin'ity herinandro ity nefa le olona tsy manaiky hivarotra ny tany de hoe rehefa tsy manaiky ary nareo zay afaka midiny eny miaraka amin'ny moregy efa misy dossier anareo le mpitaritarika reo eny amin'ny fitsarany ozy hoe tsy zany ny fomba hitantanana firenena olona tsy manaiky hivarotra ny tany aminao ve de ampitahorinao ka manao antso ampitondram-panjakana hoe atsaharo ny zavatra ohatran'izany fa tsy mety ary tsy nisy fitondram-panjakana naharitra tamin'ny faneriterenany vahoaka ao amin'izany ny farosady farany de izy hoe zao ilay vanim-potoana misy atsika zao tena mitaky firaisan-kina ary mitodika na mivoaka malagasy amin'izay le firaisan-kina zay mitodika ihany koa ny aty amin'ny sehatra ny fanoherana rehetrarehetra hoe mety misy zavatra be dehibe mety tsy itovizatsika tsy ombona atsika hevitra indrindra ny amin'ny lafiny foto-kevitra fa misy zavatra mamay zao eto amin'ny firenena de andao ampiraisina ny hery andao ifampidinika andatabatra boribory ny samy mpanohatra hoe inona ny vahaolana hoentitsika anasoa an'ity fireneny ity fa laha le mpitondram-panjakana tena efa tsy azo atenaina ntsony ka ozy hoe zao vanim-potoana zao mitaky an'izay le firaisan-kina ny samy mpanohatra zay ary mitady vahaolana ihany koa avy aty amin'ny mpanohatra dikan'izay ozy hoe ilaina zay le fifampidiniana sy fanatonana sy fifampiresahana amin'ny samy mpanohatra zay mba ampisehoana ihany koa n'le mpitondram-panjakana hoe azo atao tsara inge mitovhevitra na aty amin'ny samy fanoherana ary mila hitan'zareo koa zay le firaisan-kina zay satria le tsy firaisan'ny mpanohatra ina ihany koa mety hery anankiray amin'ilay mpitondram-panjakana ahafahany manao zay tiany atao fa raha misy zay le firaisan-kina zay ozy hoe azo atao tsara no manavitra nyity fireneny ity vakasitraka nareo menadata amin'ny miravavy mialatsiny tamin'ny fanasana ary mbola mirary ihany koa ary vonona foana amin'ny fandraisana andraikitra raha ohatra hoe verina ahasony firenena miadevitra salama mankasitraka ny Andriamatoa ilay rabe vahiny isika zany ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tamin'ity alina ity de ampatsahivana moa fa izy dia secrétaire général ny antoko otrikafo fa araky ny efa natsidika tany amin'ny fiandohan'ny fandaharana lilira faralahy dia misaona ny tontolo politika amin'izao fotoana zao very olomanga i Madagasikara nandao atsika ny alatsinainy lasa teo ny professora James Ratsima izy dia mpanao politika ary mpampianatra teo karena ihany koa fantatra loatra amin'ny fahitsipitenenany ny fanoherany ny fanitsakisahana lalàna ary ny joro hatrany amin'ny hevitra izay ny fikirany ihany koa isan'ny notoeriny mafy sy nanehoany hevitra foana ny mahakasika ny fibodon'ny frantsay ireo nosy manodidina ny laza izy nandritra ny fandalovany tato anatin'ny fandaharana Sahia Lasa fa tsy ny folo rajoelona mihitsy no ndeha hitaky ireo nosy malagasy ireo iverenatsika ary izay fanehoan-kevitra ny professora James Ratsima tato anatin'ny fandaharana izay azafady raha matolily ny teny ateo filohanareo za tsy manaky ny filoha samy malala dolo tsika
fanonganam-panjakana ny natongavany teo ary alabato ny natongavany teo. Momba ny nosy malagasy indray ny resantsika de mazava ny tanjony hatramin'izay vao niala teto izy oa de efa nitabataba hoe andeha iresaka momba ny Élysée Parsa ny andana Nigeria amin'ny Macron. Ny fomba firesan'ny tany amin'ny Nations Unies ireny ny antony tsy nitondrany nay de tsotra efa fantatra fa tsy sahitakin'io izy, fantatra fa nampiaradi aminy ao ara samy malala daholy a fa matahotra ny frantsay izy. Ny olona rehefa mitaky a misy raha latsaka mihitsy zany hoe mitaky fahafahany zany. Nanazava teo hoe ny Algérie, i Vietnam maromaro izy sady afaka izy a namorona ny monnaie-any izy ny volany izy de afaka izy de miasa tsara izy. Isika manana ny ariary nefa maninona tsika mbola ao anatin'ny vahoan'ireo frantsay reo foana. Io no lazaiko hoe fa fantatra ange ny frantsay hatramin'izay fa mpanjanaka ary mpangalatra aty Afrika ray manontolo. Firenena vitsy de vitsy ao sisa mbola azony zanahany a ary ao anatin'izany tsika ary mbola manampy tamby azy. Voalazako taminao teo hoe 5 fotsiny miaramilany ao légionnaire apetrany ao de inona ny tafika malagasy ohatra ny amavanina le izy a nefa tena manana tafika sika na de fitaovam-piadiana maivana ara fa rehefa amositra ny vahoaka malagasy ny fitondrany io de manana fitaovana arme de guerre izy. Fa rehefa kosa hitaky ny tandrazany de miforitra manoatra no zazakely voateraka. Inona ny antony zany? Tsy anao mihitsy izy zany, za tsy matoky mihitsy hoe a i filoha io no hitaky ny nositsika. Ny tena ataon'io de hivarotra ny tandrazantsika ary mpivarotra tandrazana io mpangala bato io zany ny tena fijeriko. Tahaka zany ny fahasahina mijoro nentin'ny profesora James Ratsima zay tena anisan'ny nampiavaka sy nanamarika atsika. Nisy vanim-potoana ihany koa moa rehefa tonga teny Ivato a taorian'Idina tao an-tany ivelany filoham-pirenena nitafa tamin'ny mpanao gazety de niteraka resabe tamin'ny olona mihitsy ilay fanontaniana napetrany hoe que demande le peuple. Nahitsy de nahitsy ny valitenin'ny profesora James Ratsima mahakasika izany arak'izao anarantsika azy manaraka izao santionany tamin'ny fandarana Sahia Lasa Izao hatrany niarahany taminay. Raha za manokana de tsisy zavatra andrasako amin'ny filotohotran'ireny lazaiko efa nazava teo ny adjectif aritry nomeko azy a tsy matoky a tsy mino a ninona zavatra lazainy a ary rehefa manontany izy hoe que demande le peuple a efa nilaza teo fa 5 isanjato mba tsy ilazako hoe 100 isanjato na mpiaradi aminy ary a tsisy matoky azy tsony ary miala tsy kelikely ao aminy. Zavatra takin'ny malagasy aminy a raha miteny izy que demande le peuple miala andre matofiloha manana fahendrena aza misehoseho midedadedaka ohatran'io a aza misolelaka any amin'ny vazaha fa raha tena iady ianao vonony zay anampy anao fa raha io ataonao io de mazava nge ny tanjonao isolelaka amin'ny vazaha hivarotra ny tandrazana zay ny tsy azo ekena ampibabitrosa hatra ny taranaka génération firy no asianao amin'ny baby ny trosanao nefa ianao manomorona trano aria Suisse ary manorona trano any Dubai any Chine eran'izao rehetrarehetra zao ny tena loza de veriny fa tsisy malalan'izany malagasy. Ianao nge hoadinina amin'izany ianao ho anontanian'ny frantsay fotsiny ianao ary tsy afa miala amin'ny Sarkozy namanao ianao zay tsoriko eto fa criminel miaraka aminy ianao izy ny nametraka tanao teo a tsy afa miala aminy ianao zany anontaniany fotsiny ianao hoe aizany misy ny tranonao fantatrao ve zany hoe Levallois-Perret zany firy ny appartementanao sy ny parkingnao ao de inona ny avalinao aiza ny avoir illicitinao de inona ny avalinao azy diky zany fa tsy afaka iady amindreo ianao ary tsisy malagasy a hoe matoky an'io tsony alao tsorina marina fa izy a ny mbola midedaka sy mampiasa vola de zay a ny mbola mahatonga amin'ny malagasy a tsisy samy teny fa za mahitsy ny fiteniko a raha manam-pahendrena kely tsisy anao andre mato filoha amin'ny mapara filohan'ireo hoe mapara na IRK na IRD mialatsiny aminao raha madokolimansa fa amiko zany a miezany tanora hoe isika rehetra miaraka amin'ny débile isika rehetra miaraka amin'ny ketrina sy ny sisa amiko le izy a efa izy rehetra sisa ary tsy manana pilier tsony izy manovana azy miaramila sisa
sy reo fonctionnaire ampijaliana tsy samy grevy a satria mbola te andray vola ary indrindraindrindra le trosany lazainao teo a décaissement extérieur sisa ny ekinany nefa reo a tsy mitondra ninoninona ho amin'ny vaoaka malagasy betsaka moa ireo fanehoan-kevitra efa nataony James Ratsima ary nisongadina tamin'ny fahasahiny itoboky lahy ny fandarana Sahia Lasa Izao dia mbola manamafy hatrany ny fiaraha-mioro tanteraka amin'ny fianakaviana ary maniriko raha maniry mba ho tafapaka any amintsika tsirairay ny fitiavan-tanindrazana nanana ny toboky la James Ratsima satria raha manana atao hoe na dia ny 100 fotsiny ny amin'ny fahaizana ny amin'ny fahasahiana sy ny fitiavan-tanindrazana nananany izay isika inona fa tsy maintsy androso ihany ity Madagasikara ity ka ataontsika ho fahatsiarovana azy dia misy ny tononkalo izay nivoaka tao amin'ny gazety Valosoa hoentintsika maranana ny fandaharana amin'ity alina ity izay hovakiny namana Lilira Faralahy ary hoentina ihany koa ametrahana ny mandram-piona ho amin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao ho amin'ny Alarobia manaraka indray mandram-piona tompoko James Ratsima ve izy ilay tsy miolakolaka fa mahitsy raha miteny ilay mpitolona modely rehareny fireneny ilay nitaky ny amerenana iray tsy nosy manodidina tsy nanaiky iombon-kevitra amin'iray tsy lohana angidina tsy voavidividim-bola toy iray tsy gasy tapany tsy nanaiky teritery ny filosy ireo tandapany fa nolavy ny tanteraka ny iverenana indray ho toy ny mbola zanatany ry zareo frantsay dia rain'ireo rehetra vitany sy ny zavany ijoroany ary ny azo namboleny engany ahiterabony ka io ty ampifaliana sy aika ireo taranaka fa i James Ratsima mpitolona tsy nety lanaka ory azo mankadiry ry voarabe ny taniko tena sanga mpirenena ka dia raiko sy andrianiko na iongotra azy ianao ka dia halazo sady maina ny aminao tsy maty akory fa ho velona ao an-tsaina dia ampen'ny dadan'Irina tamin'ny 10 Janoary 2024